Ilay anatin'izay pejin'ny fampianarana izay antsika matetika dia diso safidy amin'ny sokajy arahana ireo ankizy tafiditra ao amin'ny kilasy faharoa ka tsy mahita fahombiazana eo amin'ny toy ny fianarana isorohana ny tranga toy izay dia nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tetsy amin'ny lycée Gégira Bearvelo ilay tetikasan'ny asa Korampitso ifandrombona ny ministera ny fanabeazam-pirenena miaraka amin'ny Rotary Club Angy Antananarivo ity hetsika ity. Manodidina 5 alina nisan'ireo ankizy mpianatra efa nahazo tombontsoa tamin'ny alalan'ilay hetsika ny asa Korampitso izay arahany ministera fanabeazam-pirenena sy ny Rotary Club Angy Antananarivo mikarakara. Io ny fantatra nandritra ny fanokan'ny fanataham-pomba ofisialy ity hetsika ara-panabeazana ity tetsy amin'ny lycée Gégira Bearvelo amin'ny andian'ny 12 izay ho tototsaina hatramin'ny 4 martsa ho avy izao dia mpianatra 507 ny tokony azo tombontsoa. Inona moa no tena tanjona amin'izy ity dia tokony fantatrareo fa mba hanomezana anareo zany ny atao hoe ny fahalalana mikasika ny asa eto izay ho ataonareo ajoatsy ary indrindra mba hafanareo sahany misafidy ny série sy ny baccalauréat izay ho ataonareo ajoatsy arakarak'izay asa everinareo fa nanidina anareo mandritra izao famelabilana natao mpanao piasa rehetra maro isan-karazany izy ireo dia arakarak'izay ahafahanareo manana ny atao hoe ireo seza maro samihafa ahafahana mifidy ny série izay ho ataonareo sy ny fianarana izay isinareo rehefa avy eo. Matetika dia diso safidy sokajy ireo ankizy tafiditra ao amin'ny kilasy faharoa ka tsy mahita fahombiazana eo amin'ny fianarana izay ataony. Tsapan'ny ankizy araka izany ny mahazava-dehibe ny hetsika izay miendrika torolalana ho azy ireo. Io atao sery efa lehibe be io? Sery ino? Série D. Sery D. Nana tonga azy safidy zay? Satria ny série D zany tsy mifidy asa atao rehefa lehibe. Dia izay manao na fahatsapana an'ilay fanampiana amin'ilay karazana hetsika ohatr'izao? Mety zany ilay izy tsara satria mba misy manohana e. Sery inona ny safidy se? Serie A. Inona na tonga azy safidy zay? Satria za no juge rehefa lehibe. Manahoana miezaka atokavana amin'izay? Mila miezaka dia mila mianatra tsara dia ampianarana mba tsy varimarina. Manahoana ny fahitana an'ilay hoe fanampiana ohatr'izao? Mahafinaritra fa tokony tohizana foana ilay izy fa tena tsara. Nanamarika ny fanokafana ity hetsika ity ny fijoroana vavolombelona ny arahana tamin'ireo mpandray anjara izay misolotena sehatr'asa maro samihafa. Nisy ny atrik'asa ny arahan'izy ireo tamin'ireo ankizy mpianatra mikasika ireo asa mety ho nofinofiny ankizy. Isan'izany ty atrik'asa izay niarahana tamina olona matianina iray eo amin'ny sehatry ny marketing ity.